Ahoana ny momba ny Pasika taty amin'ny testamenta vaovao. Hiaran-dinika an'izay indray isika ary handray avy amin'i Jesosy Kristy mihitsy ao anatin'ity fandarana oniversite hanasako anao am-pitiavana. Faly isika hisaoran'Andriamanitra ary hankasitrahany ianao fa satria nanaiky isika mba hianatra eo an-tongotry Kristy indray amin'izao vanim-potoana izao indrindra. Hiaraka ao anatina zanadovitra anankiray isika hoe ahoana ny momba ny Pasika ankehitriny. Izany hoe tamin'ny vanim-potoanan'ny testamenta vaovao sy ny ankehitriny. Mialohan'izay ndao isika aloha hivavaka. Ray tsara indrindra, anoro anay ianao, hampianatra anay ianao ary tari-dalana anay ianao fa izay kosa mangataka famindram-po aloha, famelan-keloka ary fanadiovana ny toe-tsaina ka ny fanahy-masina no hitondra anay hatakarana ny sitraponao. Mitenena aminay amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany. Amen. Pasika sy ny vanim-potoana vaovao na hoy isika hoe taty amin'ny testamenta vaovao ary manahoana ny ankehitriny. Inona moa ny Pasika? Ny Pasika aloha izany dia fety rososina izy io. Voalohany fetim-pivavahana ary manaraka an'izay dia fetim-pirenena satria io izany ny fomba nankalazana ny fahaleovantena ny Jiosy niala avy tamin'ny Egiptianina, izany hoe ny zanak'Israely avy tamin'ny Egiptianina. Ary indray mandeha isan-taona moa izany mazava ho azy ny fandalovan'izy io tamin'ny vanim-potoana niainan'ny Israely azy tamin'izany fotoana izany. Inona no tsaroana? Dia nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely, izay no tsaroana. Ary nisy fomba natao mihitsy aza ilay hoe fihinanana ny Pasika sy niaraka tamin'ny anana mangidy tamin'izany fotoana, tamin'ny mbola tao Egipta ny zanak'Israely. Milaza fahafahana ny Pasika ary io izany ny fetim-pirenena hoy isika izay nankalazain'ny Israelita tamin'izany fotoana izany. Mbola mitohy nefa aty amin'ny testamenta vaovao hoe nankalaza ny Pasika foana ny Jiosy tamin'ny andron'i Kristy. Fa Kristy kosa dia niresaka azy io ary eto indrindra no idiran'ilay fiaraha-misakafo hariva izay nanamafisan'i Jesosy orina azy ity tao amin'ny testamenta vaovao. Teo amin'ny efitrano ambony ao amin'ilay nisakafoana izany no nametrahan'i Jesosy tandindona. Ary inona moa ilay tandindona dia hoe izy no mofo izay miaraka amin'ny divay izany ary mofo sy ranom-boaloboka natao hohanina sy hosotroana. Ilay mofo dia maneho ny tenan'i Kristy izay torotoro teo amin'ny hazo fijaliana ary ilay ranom-boaloboka tsy milona, tsy ny alon'andro izany dia maneho kosa ny rano izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana ny taranak'olombelona. Natao hanampy antsika hatakatra bebe kokoa izany ny fanavotana ilay fototra niorenan'ilay hoe Pasika tany amin'ny testamenta taloha niainan'ny zanak'Israely ary nitohy aty amin'ny testamenta vaovao izay mbola niainan'ny Jiosy. Eny ihany koa nasongadin'i Jesosy teo fa natao hatsiarovana azy izy io. Inona moa no atao? Asain'i Jesosy mihinana ny tenany sy misotro ny rano ny olona. Ka raha izany no atao ara-baky teny dia ho sahirana ihany ny saina hoe iza ny havitan'izany. Fa hay izy ity ara-tandindona ary izay no hanamboarana ilay hoe mofo tsy asiana fampitomboana na hoe masirasira na lalovay na levure hoy isika sy ireny mampitombo ireny izany. Sy ilay hoe ranom-boaloboka tsy nalona na lasa hoe divay izany hoy isika, divay misy alkôla, tsy misy alkôla izany. Porofona tandindona milaza ny fahadiovan'ny zanak'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra izany. Ary izay no napetraka Jesosy. Tiany ho tsapan'ny olona rehetra tamin'ny fotoana fisakafoana hariva io izany fa tsy hoe natao tandremana ivelambelany fotsiny ireny fomba ireny hoe ndao indray tsika hanao an'izay, fa tena natao hahatsiarovan-tsaina mihitsy ary natao handraisana am-po izany ny fahamarinana mahakasika ny fanafahana, mahakasika ny filazantsara, mahakasika ny natongavan'i Kristy hamonjy ny olombelona rehetra. Ary mandrak'ity ny androany dia mbola manaraka an'izany sika. Izao voalazan'ny Korintianina voalohany toko faharay amby folo andininy fadimy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao no ataovy ho fahatsiarovana na oviana na oviana no misotro ianareo. Efa ny apôstôly Paoly aty aoriana no miteny an'izany raha Jesosy koa niteny an'izany ao amin'ny filazantsara anankitelo sy efatra izay milaza an'izany tantara izany. Dia ny zavatra niseho dia hoe tandindona nipetraka fa ny zanak'Andriamanitra, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra no aseho an'ilay hoe Pasika
tamin'izany fotoana nankalazan'ny zanak'Israely azy nankalazan'ny Jiosy azy. Ary eto kosa dia ilay tandindona ny napetraka Kristy na oviana no mankalaza azy, ny mahatsiaro azy manao an'io tandindona fankalazana io, dia mahatsiaro ny zanak'Andriamanitra, mahatsiaro ny Kristy foana isika amin'izany fotoana izany. Aoka hameno antsika Kristy, izay ihany no ahafahana mahazo ny toetra an'Andriamanitra arak'izay hoe teo amin'ny famonjen'i Jesosy Kristy antsika. Ary izay ihany koa no ahatonga antsika ho tia ny hafa tahaka ny tiavan'i Kristy, ireo mpianana sy ny tiavan'i Kristy ny olona rehetra. Io zany no vanim-potoana vaovao, ny fankalazana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, no ilay pasika naorin'i Kristy ho an'ny fiangonana hatramin'izao andro moderna misy antsika izao. Ampahirantsika Andriamanitra fa atsika miroso miditra ao amin'izany lalindalina ihany kokoa. Hivavaka isika. Tompo, napetraka ao ny pasika vaovao, fankalazana vaovao, dia ny fandraisana ny fanasan'ny tompo tahaka n'ilay sakafo hariva farany ny alohan'ny nanombohana anao. Ary manaraka an'izany ny kristianina satria ianao no nametraka azy. Ampio izay ahatakatra nefa fa tsy fombafomba fotsiny izany, fa tena misy aina mamelona hatakarana ny filazantsara sy ny famonjena, ary hanoloran-tena handeha amin'ny fitiavana tahaka ny Kristy. Ampahirezo amin'izany teninao izany sy ny hafatrao izany zahay, anarahana izany fitiavanay ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.